toy ny rehetra ihany koa ny ministeran'ny fitsarana nanaja ilay filan-kevitra ilay fepetra tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata lasa teo dia ny anatsarana ny asa mandraharaha manomboka amin'ny folora sasany nanomboka tamin'ny folora sasany araka izany dia saika nangingina ny tao amin'ny lapan'ny fitsarana nosy tao ireo nanandraharaha teo anivon'ny fitsarana aza moa dia voaterina nemotra ny antondeha. Nisokatra ny maraina teo hatramin'ny folora sasany ny birao-mpanjakana raha nitetsy amin'ny fitsarana nosy manokana tsy toy ny isan'andro ny zava-misy na dia nisokatra aza ny sampan-draharaha samihafa dia vitsy ny olona mifamezivezy teny toerany. Anisan'ny tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana ny mpisolo vava Rijarakoto Malala. Mikasika ny fitsarana ireo voafonja manokana araka ny fanazavana nentin'ny lehibe ny fonjana Tanimora dia voafonja 10 ihany no nentina teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany. Misy mandeha ranira tandroany misy mandeha rantsibina tandroany folo tandroany misy zany reporter fa na dia misy reporter atsika misy izay namany anjareo ino miaraka anjareo tsara ihany koa masiny amin'ny rehetra nisy olona miteny zany hoany voafonja na sambra daholo fa tsy voka tokotany vonjaleksitra zany. Ankoatra izay dia nitoto sain'androany voalohan'ny volana septambra ihany koa ny lanonana ara-pitsarana nametrahana ireo filoteny misahana ny fitsarana fandravana tia teo anivon'ny fitsarana tampony. Ranana Noarso Germaine Bakoly, Raisa Mariema ary Rajon Andriamana Kiandriana no isahana izany ary nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany.